talata fahavalo folo ny volana aogositra miarabantsika rehetra ny tokantrano tompo lasy tompoko vavy minaraka sy tapaka fahitalavitra TV plus Madagasikara ao ity takariva ity manasanao naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao koa Gracia Andre tsy toerina miarabanao roa miara-manana miarabantsika ny tokantrano ihany koa manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny TV plus Madagasikara amin'izao alina izao. Lohateny mbaovao tapany voalohany avy hatrany ary manamafy ny fanohana ny Madagasikara ao anatin'ny zotra ny fanavozana ny SADC na ny vondro ny fampandrosoana ny firenena atsimo Afrika raha ny fanambarana navoaka ao anatin'ny famarana ny fivoriana tampony fa 47 any SADC. Mbola mitohy hatramin'izao ny fanadihadinina mahakasika ny raharaha fankalazana tsingeritoana nahaterahana teny Ambohimalaza hoy ny minisitry ny fitsarana raha nitsidika ireo sombony amin'ireo niarambona tany an-tokantrano. Roa amin'ireo lohateny-baovao manambana iroso amin'ny hetsika mafimafy kokoa ireo sindika eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mivondrona ao amin'ny 3 SPDA araka ny tapaka ny fivoriam-ben'ny sindika androany. Nisy ny fifampidiniana teo amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny ministera ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana niaraka tamin'ireo kandida efatra irotsaka ny fidiana ho filohan'ny AZF navoaka tamin'izany ihany koa ny fandaharam-potoana vaovao momba ny fividianana dia ny 20 aogositra. Araka ny efa natsidika ireo miara-manana tao anatin'ny lohateny-baovao tapany voaloha dia manamafy ny fanohana ny an'i Madagasikara ao anatin'ny zotra ny fanavozana ny SADC na ny vondrona fampandrosoana ny firenena atsimon'ny Afrika raha ny fanambarana navoakany ao anatin'ny famaranana ny fivoriana tampony fa 47 ny SADC. Tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ireo tety andro fampandrosoana napetraka ahitana ny fanaovana lahara-pahamehana ny fitantanana ny firenena andraisan'ny olopirenena rehetra androm-panjakana demokratika sy tompona andraikitra manaja ny zon'olombelona ary ny fiverenana mirafitra mifanaraka amin'ny lalam-panorenana raha ny fanazavana miantso ireo mpisehatra eto Madagasikara hitazona ny filaminana eto amin'ny firenena ary isafidy ny lalan'ny fifanakalozan-kevitra mba anehoana ny fitakinany koa ny SADC fitiavana adonisy ivarasa tamin'ny tatratsika ny andin'izay. Ny farana ny aliny 17 aogositra 2024 ny fivoriana tampony fa 47 ny ireo filoham-panjakana sy lehibe ny governemanta eo anivon'ny SADC na ny vondrona fampandrosoana ny firenena atsimon'ny Afrika. Misy 10 ireo filoham-panjakana natrika izany ka ny solontenan'i Madagasikara tamin'izany ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny kolonel Mikael Randriniriny. Tahaka ny mahazatra dia manao tatitra ankapobeny ny fihaonana tampony ny SADC anisan'ny voaresaka manokana tao anatin'izany i Madagasikara. Araka ny tatitra navoaka ny SADC androany manamafy ny fanohanana ny Madagasikara ao anatin'ny zotra ny fanavozana ny SADC na ny vondrona fampandrosoana ny firenena atsimon'ny Afrika. Tafiditra ao anatin'izany ireo tety andro fampandrosoana napetraka ahitana ny fanaovana laharam-pahamehana ny fitantanana firenena iarahany rehetra ny androm-panjakana demokratika ary tompona andraikitra manaja ny zon'olombelona sy ny fandraisana anjaran'ny olopirenena rehetra ary ny fiverenana amin'ny rafitra manaraka ny lalam-panorenana. Miantso ireo mpisehatra eto Madagasikara hitazona ny filaminana eto amin'ny firenena ary isafidy ny lalan'ny fifanakalozan-kevitra mba hanehoana ny fitakiana ihany koa eo anivon'ny SADC. Ny vondrona nandritry ny fivoriana tampony ihany koa fa nolaniny ny fivoriana tampony ho filohan'ny SADC i Matamela Cyril Ramaphosa filohan'ny Repoblikan'ny Afrika Atsimo ary ho filoha amin'ny topika troana manaraka ny filohan'ny Zambia. Raha nitatry ny fiadidian'ny Repoblika nisy ny fihaonana manokana teo amin'ny filohan'ny fanavozana sy ny filohan'ny SADC nampatsiahivin'ny filohan'ny fanavozana tamin'izany fa amin'ny volana Jolay 2024 no hanaovana ny fifidiana voalohany eto Madagasikara araka ny tety andro napetraky ny fanavozana. Fa eo amin'ny tontolo politika tsy azo ekena ny fihetsika filoha fito eo anivon'ny antenimieram-pirenena milaza mpanohatra kanefa manohana tsy misy fepetra ny fitondrana amin'izao hoy ny solombavam-bahoaka Razerson Antoine. Politika eto Madagasikara ny zava-mitranga tahaka izao ka tsy azo ekena ho ny solombavam-bahoaka Razerson Antoine Aodiniana eo anivon'ny antenimieram-pirenena noho izany ity tranga ity hoy izy tsy azo lazaina ho fanoherana intsony ny fihetsika nataon'ny Milavontsy Philobert izay mifanohitra amin'ny foto-kevitra sy ny tanjona tokony ho tanan'ny mpanohitra hoy izy. Sibelandriamazava eo amin'ny sary ny fetra Andriamananjara.
Misy lalàna mifeny fomba fanoherana eto Madagasikara tsy azo ekena ny zava-nitranga sy ny fihetsika nataon'ilay voalaza fa filohan'ny mpanohitra mila vonjy Philobert tany Ambovobe hoy Radierson Antoine noho izany tsy maintsy isy ny fandinihana lalana momba ity tranga ity eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Mbara aloha dia tsy mety ary tsy azo ekena hoe mpanohitra mitarika ny fanoherana ianao amin'ny solon-tenany tsy fitoviana eto anivon'ny firenena satria mila enoteny ny olona tsy mitovy hevitra ary izy no isan'ny solon-tena mitondra zany no indro manohana tsy misy fipetrany fitondrana dia tsy maintsy izy fandinihana anio ahafahana manolo anio fa ny hoe iza ny anolo anazy na iza mbola tsy zainga mba ny fanontaniana mipetraka fa tsy maintsy mbola miroso anatin'ny ady-hevitra. Araka ny fanazavan'ny Radierson Antoine dia tsy voatery ho ny zava-misy rehetra no toerina na atao fanoherana bontolo ny fivoy ho azy ireo. Ny fomba fiasa tsy mety sy ny fomba fitantanana izay tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy no tena toeriny ho atran'ny fanazavany. Isika indray tsy manohatra be fatany fa manohatra zavatra tsy mety. Raha teo amin'ny fanjakana teo aloha hitantsika ireny tsy mety ireny dia mijolo foana tsika nanohatra andreny. Tonga indray ty fanjakana zao ty dia hitantsika tsy mety be dia be dia mijolo tsika manohatra andreny zavatra ireny fa manosika kosa tsika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara eto amin'ny tany sy ny firenena mba ahafahana mampandroso ny tanindrazana. Tsy azo lazaina ho fanoherana intsony ny fihetsika izay mifanohitra amin'ny foto-kevitra sy ny tanjona tokony ho ataon'ny mpanohatra. Ny votoatin'ny fanoherana sy ny antony manosika azy no tokony hitarika ny fihetsika fa tsy ny tombontsoa manokana hoy hatrany Radierson Antoine. Farentsika eto anaty lohateny-baovao teo ihany koa fa mbola mitoetra amin'izao ny fanadihadiana mikasika ny raharaha fankalazana tsingeritaona nahaterahana teny Ambohimalaza hoy ny minisitry ny fitsarana raha nitsidika ireo sombiny amin'ireo niarambona tany atokantrano raha ny vaovao farany azo mahakasika ity raharaha ity miandry ny vali ny fitiliana izay napetraka amin'ny firenena Rosianina mahakasika ity raha ity ny fanjakana malagasy amin'ny fitohizan'ny fanadihadiana teny Ambohimalaza sy teny Alarobia ny tokantrano ny tsidihan'ny minisitry ny fitsarana. Eliza Hermanina no mitantatsika ny andiny izany. Ny hitondra fahoriana lalina sy korotany teo amin'ny fianakaviana ireo niarambonana nandritra ny tsingeritaona naterahana teny Ambohimalaza ny raharaha teny Ambohimalaza iny raha nambaran'ny fianakaviana rehefa tonga nitsidika azy ireo ny minisitry ny fitsarana. Nanambarana moa ny minisitry ny fitsarana fa mbola mitohatra amin'izao ny fanadihadiana efa feno eritaona mahery izao ity raharaha ity. Raha ny vaovao farany mahakasika ny raharaha izay noresahany ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fandarana manokana nataony dia botulisme ny zava-nitranga nandritra ny tsingeritaona mainty teny Ambohimalaza dia 7 Jona 2024. Miandry ny fitiliana izay nataony ny fanjakana Rosianina ihany koa ny fanjakana Malagasy amin'ny fanohizana ny fanadihadiana momba ity raharaha ity raha ny vaovao farany hatrany. Nitsidika ny fitahiana anisan'ireo lasibatra tany an-tokantrano ny minisitry ny fitsarana vao avy nanaraka fitsaboana tany ento moa i fitahiana. Niaona tamin'ny Ray aman-dreny Mikael iray tamin'ireo niarambonana nindosy ny fahafatesana ihany koa ny minisitry ny fitsarana taoriana izay ankoatra ny olana ara-pahasalamana nitondra korontany teo amin'ny fianakaviana ny zava-nisy raha ny fanazavana. Fa manambana iroso mihetsika mafimafy koa ireo sindika eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mivondrona ao amin'ny 3SPDA araka ny tapaka ny fivoriam-ben'ny sindika androany. Mefeptaona 7 ny fanjakana hitondra vahaolana sy amaly ny fitakiana rehetra voarakitra ao anatin'ny fifanarahana nosoniavina niaraka tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny 3SPDA efa voavaly avokoa mantsy ireo fitakiana natao an'ireo ministera hafa ary efa misitraka ireo karazana tampikarama no takiny ireo ministera tsirairay raha toka tsy misy toyny ny any ministeran'ny fanabeazam-pirenena fampitandremana farany no ataon'ny faribolan'ny syndicat 3SPDA ho ny fanamafisana nataon'izy ireo androany. Manitandry amin'olona sy omegarany avy-jaona no mitatrantsika ny andidiny izay. Enimbolana teorian'ny nanaovana sy ny fifanarahana teo amin'ireo sindikany mpiasa sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tsy mbola nisy fiovana ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana ary ny fomba nanataterana ny fifanarahana ho ny faribolan'ny sindikana naosiny ny fifanarahana na ny 3SPDA androany tsy mbola misy tanteraka hatramin'izao ireo fangatahana natao na dia efa nisy azan'ny fanekeny ny fitondram-panjakana ny anatateraka izany. Misy kosa nefa ireo zavatra tsapa fa tena
tena mbola tsisy tokotaniny hatramin'izao ary mampametra-panontaniana hoe maninona moa ity ministera ny fanabeazam-pirenena ity no atao faralahin'olona sy faravavin'olona foana tsy efa fotoana fanasorana n'izany ve izao anaporofonana izany teny izany dia ohatra ny indemnité de mission rehefa misy hiraka mpanaovina dia ny amin'ny ministera hafa rehetra efa 150 000 ariary par jour fa ny ato amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena irery ihany sisa no 56 000 ariary par jour eo ihany koa ny indemnité isan-karazany ny distinction honorifique izay nosoratana ao anaty protocole d'accord nefa rehefa alefa ny fangatahana isan'ambaratongany dia efa voaray reto fa miandry ny valiny azo fotoana izao hialantsika amin'ny fanaovana tsinitsina an'ity ministera ity rehefa mivoaka ny conseil de ministre jerena ministera hafa rehetra tena tonga dia zavatra lava be nomination sy ny sisa fa ny ato mainina tsy misy tahaka ny hoe tsisy ve le ministera mbola mipetraka ihany koa ireo mauvaise pratique tamin'ny fitondrana teo aloha mbola miverina amin'izao ka fotoana izao anadiovana an'izany rehetrarehetra izany fampitandremana farany no ataony sendika ho iatrany izy ireo androany nanome fepotona 7 oran'ny fanjakana amaliny ireo fitakiana rehetra araka izany 3S PDA mba hanome 7 ora fotsiny zay mba handraisana andreo sendika vonina sady vanina ho tombotsoan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny madiniky ny tompo ary ho avy nyity fitondrana fanavozana ity satria nasarotiny atreny akanja ny nifoana lacrymogène dia mba hiako an'le firenena fa tsy hoana olona tokana na entité tokana fa imbona ny tsirairay avy 7 ora mikonto manomboka androany no angatanay andraisan'ny filohan'ny fanavozana anay nanatanteraka fiaonana androany ireo sendika maro lafy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mivondry eo anivon'ny 3S PDA izay nanapahan'izy ireo ny rosoana amin'izao fitakiana izao lafim-baovao hafa kosa tsy mankasitraka ny fanendrena lehibe ny fokotany nataon'ny délégué communal sy ny distrika ireo mponina ao amin'ny fokotany Andranovelona komina Mahitsy distrika Ambohidratrimo mitaky ny anaovana fifidianana mangarahara sy andraisan'ny mponina anjara mivantana ireo mponina ao amin'ny fokotany Andranovelona tokony amin'ny alalan'ny fivorian'ny pokon'olona ary atao amin'ny tsangatanana no isafidianana ny mponina izay ho lehibe ny fokotany fa tsy olona tendrena fotsiny olona tsy mipetraka ao amin'ny fokotany Andranovelona hatramin'izay io no tendrena io ary tao reny ny fanendrena azy vao ny findramonina atao amin'ity fokotany ity izy ka antony tsy fankasitrahana azy araka ny fanamarana reto mponina reto hatrany nanao ny fanadihadimy amin'ity Andremolona sy Omegara Nelson ny 12 Jona 2024 no nisy ny fanendrena lehibe ny fokotany voalohany natao teo anivon'ny distrika Ambohidratrimo saingy tsy nankasitraka izany ireo mponina nametraka fanohanana izy ireo ary nahato tamin'ny asa ny lehibe ny fokotany io taorian'izay anefa dia nina teny amin'ny fokotany Andranovelona ny délégué communal tao Mahitsy nandama sy nampivory ireo fokon'olona ka nisy indray ny fanendrena lehibe ny fokotany vaovao araka ny didim-panjakana no vakily lefitry ny lehibe ny fokotany mpisolo toerana dia misy anankitelo moa tsika ny anisany mivoaka miaraka tamin'ity ny fokotany Nambolambo Manatrika sy fokotany Namberomanga fa tsy amakineny io lafa ny tsika mivoakiko fokotany Andranovelona chef de fokotany Andriamatoa Monsieur Andria Miaja zany koa io izy tsagana kely tsy tanteraka hatramin'ny farany ny fivoriana natao tao an-toerana ny alady lasa teo izay tokony hanolorana ireo komity pokotany vaovao sy fanendrena ny komity paritra ary nivomera ny fandriampahalemana noho ny tsy faneken'ny mponina ny fanendrena tsy nakana ny hevitry ny besy maro mitaky ny anaovana fifidianana izay ho lehibe ny fokotany sy ireo mpiara-miasa aminy araka izany ireo mponina eto Andranovelona. Ny fivoriana izay natao teto amin'ny fokotany Andranovelona androany dia nisy ny fisavorivorina ny fisarahan-kevitra teto amin'ny fokon'olona satria voalohany indrindra dia tsy ampy atsasa-manila ny fokon'olona eto amin'ny fokotany Andranovelona akory no tonga ny vory. Nisy ny fanendrena filoha-pokotany tany amin'ny chef district izay tsy eto toerana ilay olona ka nolavo ny akamaroan'ny fokon'olona izy ireo. Noho izany dia nanapa-kevitra ny akamaroan'ny fokon'olona izay tonga ny vory teto ireo sasatsasa izay mbola tafajanona fa araka ny hevitray dia aleo isy fifidianana mangarahara izay tena zanatany ity fotony mba ahafahan'ny vahoaka eto amin'ny fokotany Andranovelona milamina
sy tsy misy korotana itsony ka hananan'izy ireo a filoam-pokotany zay tena voafidiny ara-dalàna. Miantso ireo tompona andraikitra isan'amba raha tonga ny ireo mpona eto Andranovelona komina Mahitsy distrika Anambohidratrimo mba hijery ity olona ny fanendrena lehibe ny vokotany tsy eken'ny mponina ity. Fa tsy maintsy ovitany mialohan'ny 14 oktobra izao ny fanarenana lalam-pirenena faharoa amby telopolo mampitohy ny Antsoy Befandriana ary Mandritsara raha nambaran'ny ministry ny fanazariana ny tany sy ny rahatany général Nilson René de Roland. No ny fampiasana ny volan'ny fer na ny fond routier no ahafahana manamboatra ny lalam-pirenena faharoa amby telopolo raha nambarana nandritra azy mbola governoran'ny faritra Sofia no nangataka ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa amby telopolo no ny herim-pon'ny filohan'ny fanavaozana no nahafahana namerina ny famatsim-bolan'ny fer ary izao miverina izao indray ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara hoy hatrany ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharaha an-tany. Zora Barzona nitatrantsika ny andidin'izay. Efa miverina amin'ny laony ny fampiasana ny volan'ny fond routier izay nanjavona nandritra ny fitondrana teo aloha ary azo ampiasaina manomboka izao amin'ny fanamboaran-dalana raha nambara ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Profon'izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa amby telopolo mampitohy ny Antsoy Befandriana ary Mandritsara izay tsy maintsy ovitaina mialohan'ny 14 oktobra izao araka ny taditra. Efa vonona ny fitaovana rehetra satria efa novitaina nandritra ny na gouvernoura ny faritra Sofia azy ny fandiniana ny fanamboarana ny lalana hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ny généraly Nilson René de Roland. Ny fanarenana ny lalana RN32 efa tonga amin'ny engin zay hanao an'ireny lalana regny ka ataoko fa mba hisy zany fanarenana fa ny étude mikasika ny lalana io efa vita tamin'ny fotoana ny tena gouverneur atao efa nivona fitadiavam-bola efa financement sisa ka efa niarahany amin'ny raha lahy teo miresaka efa tsy tokony ho ela ntsony dia ho hitany vola hanaovantsika ho goudron io RN32 tamin'ny tena gouverneur dia tsy hita nandehanan'ireo vola zay anarenana lalanareo volan'ny fer fa haizy ty ao ihany azo nampiasaina ka direntsika manokana eto fitondrana fanavaozana taritiny colonel Michael tasaika mba mandeha tolo ny zavatra rehetra. Efa nisy anko ny fifampiresahana teo amin'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ary ny ministry ny asa vaventy amin'ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny Antsoy sy Anaidrano ary mbola ovitaina amin'ny feptaona eo ihany koa. Efa mandeha araka ny tokony ho izy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina amin'izao fotoana izao noho ny ezaky ny filohan'ny fanavaozana ny republique sy ny gouvernement amin'izao fotoana. Ny fampiresahana sy ministre ny travaux publics koa mikasika ny fanarenana ny lalana Antsoy Anaidrano ka efa manomboka koa ny fanarenana ny lalana Antsoy Anaidrano ary hoe zahana tsy maintsy vitaina alohan'ny 14 ny volana oktobra zany hoe 14 oktobra zany tokony efa vita izy ka ankoatra ny RN6 zay tena fa mandeha dia mandeha tena isoragna manokana eto zany ny ministre ny travaux publics ny gouvernement malagasy tarih ny premier ministre ary indrindra fa ny ezaka lehibe io atao ny filohan'ny fanavaozana. Ho betsaka araka izany ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara noho ny fampiasana ny volan'ny fer na ny fond routier satria tsy nampiasaina nandritra ny fitotoana io vola io ary ankehitriny dia efa azo ampiasaina soma tsara. Fandarana manokana eto amin'ny TV+ Madagasikara iresahana momba ny tanora malagasy sy ny fahaleovantenany any ivelany. Anasana n'Andriamatoa Johnson Jean Firmin, PDG ny orinasa Radosson Général Tsoedine sy Ramatoa Ravinarindra Miarnadia, tany général ny orinasa Radosson Général Tsoedine any Dubai. Arahanao eto amin'ny TV+ Madagasikara ny talata 18 aogositra aorian'ny vaovao eto amin'ny TV+ Madagasikara.
noho izany dia aoren'izao fampiranam-baovao izao nanarahantsika iny fandaharana manokana sy nanasana ny Rajanson Jean Firmin sy madame miary nady azy eo aveonivony RGT LCC Mariana moa zany fa izy hoe dia tsy tantoerana fa andropay nova iny ampiranam-bazafy aoren'izao fampiranam-baovao izao. Anonjatsika ny fampiranam-baovao kosa ary zao ny resabe. Ipetsy azaidy radio télévision mampahafantatra fangatsy hoe tereniny Sadek amerina ny Rajoelina ody kolonely valiny ampandraiso anjara amin'ny fitantanana ny herivelona rehetra efa niavana ny fanavozana sy mila vonjy Andreas Philobert ataovy ny fifidianana efa vonona ny fanavozana. Ipetsy PRRM mampafantatra affaire Mamravatomanga no lavina ny fangatahany LP sous caution miverina any amponjy izy nitony fanady adiny ary ary asa amin'izay ny Mauricien sy ny Malagasy amin'izany. Ny pejy juridique mampafantatra toy izao ny fandehany misy lehilahy antsoina hoe David Thomas mpiasa tsotra chauffeur any Mamravatomanga tao Maurice io ranaman'io omaly anefa misy antony 5 navoakan'ny FCC ny tena tokony hitazomana amin'ny mamitany amponja niverina mipotro resaka momban'io David Thomas io vola be 20 milliards de dollars io dia David Thomas no napiditra azy ao amin'ny banque mauricienne ary mandefa azy amin'ny compte offshore BDB eran'izao tontolo izao izay any Mamravatomanga. Laza koa ny FCC omaly fanatratra message any Mamravatomanga sy David Thomas ry zareo ary lazainy fa manao manipulation système bancaire ry zareo ahafahany manitrika ilay vola. David Thomas koa no nitondra piasan'ny FCC eo namivantana tamin'ny Mamravatomanga ny 14 Oktobra rehefa nitady fika hitsoky Mamravatomanga. Io David Thomas io dia tsy notorian'ny FCC en tant que complice fa en tant que témoin clé fotsiny. Androany ny avoakan'ny Mamravatomanga no amaly an'ireo resaka 5 ireo. Fa kosa efa nisy fotoana ny teny ny avoakan'ny Mamravatomanga hoe izany vola izany dia tsy vola kelikely forcément tokony tarain'ireo banky tratra ny piratage na contournement de son système raha tena misy marina izany hatr'izay. Efa nisy fotoana miparadaka ve David Thomas en tant que témoin? Laza aloha izy tsy criminel, tsy mpanao blanchiment d'argent ary nanaiky izy fa mitantam-bola ny Mamravatomanga fa vola namboarana hôtel de luxe telo ao Maurice. Izy koa no mandrindra ny volan'ny sodiaty aty Madagasikara amina million de dollars izay alefan'ny Maurice fa tsy resaka blanchiment d'argent hoy izy fa bénéfice. Ary ny vola sasany hoy izy dia anadeba any Dubai fa tsy any Mamravatomanga daholo. Ny FCC kosa nilaza fa nahita message nahita ordinateur sy application ampiasainy mandefa vola hatramin'ny 20 milliards de dollars izay any Mamravatomanga. Mbola tsy nanamarina kosa mpitsara hoe any Mamravatomanga marina ve ireo vola be ireo sa? Ny pejy Michel Joseph mampafantatra toy izao avokoa ny tokony hanaovana ny tatatra rehetra eto Antananarivo sy ny tanan-dehibe rehetra eto Madagasikara elana amin'ny omety tondra-drano. Ny pejy vaovao faran'ny fil d'info official mampafantatra olona roa namony ainy ary misy 3 ireo naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny RN2 Ampasipotsigar Moramanga ny 17 Aogositra 2024. Fiara fitateram-bahoaka azo anatsinanana no nifatratra tamin'ny camion iray voalaza fa noho ny hafainganam-pandeha nentina nitsaboana tao amin'ny CHRD Moramanga ireo naratra. Ny pejy vaovao eto Madagasikara vaovao ofisialy Antsirabe mampafantatra omena 10 andro ireo botany nanao fanorenana tsy ara-dalàna ilany eny amin'ny tanin'ny Madagasikara Autriche tsy vatry ny kamo sy ny pista vaty fotsy mba hiala avy hatrany sy hanongotra izany aorin'ny 10 andro dia andray fepetra ny tompon'andraikitra mahefa rehetra Ramatoa prefena Antsirabe nandritra ny valan-desaka nataony tao Antsirabe ny 17 Aogositra 2024 tany-tantalamy Madagasikara ny prefe ka tsy azo potona ny tanin'olona nanano taratasy mazava.
ny pejy posibesta mampafantatra fitrandrahana volamena nanomboka nampiarina tany mananjara mipaikady vaovao entin'ny fanjakana amin'ny fandrindrana ny fitrandrahana volamena indrindra ireo fitrandrahana mampiasa milina vaventy nandritry ny 19 taona mahery no tsy nanomezana permis d'exploitation saingy nitoy ihany ny fitrandrahana volamena tany amin'ny toerana maro na dia misy aza nihetsika natao edina amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fanagiazana fitaovana dia mbola nitony asa tsy nahazona lalana manoloan'izany dia nosokafan'ny fanjakana indray ny fafahana mangataka permis d'exploitation miaraka amin'ny fepetra toy ny cahier des charges fandraisana andraikitra ara-tsosialy ary fanatanterahana ny RSE noklasiana ho akora stratejika ny volamena mba hahafahan'ny fanjakana manara-maso akaiky kokoa ny fitrandrahana sy miantoka ny tombotsoan'ny firenena azo atao tsara ny fanaraha-piara-miasa amin'ny fanjakana mba hahatonga ny fitrandrahana ho ara-dalàna voarindra ary voafehy araka ny fanazavana ho an'ireo amin'ny mandika lalàna kosa dia mety efara amin'ny fanesorana ny fahazondalana sy fakana amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fitrandrahana ny sazy everina fanampy amin'ny fampidiran'ireo mpitrandraka mampiasa milina vaventy ao anatin'ny sehatra ara-dalàna izany paikady vaovao izany ka hampitombo ny tombotsoa azo ny vahoaka eny fotony sy ny fanjakana amin'ity sehatra ity. Azokosika dia anaraka ireo vaovao tapatapany. Marina manomboka ny alatsinainy ho avy izao ny herinandro ny fiavaozana ara-panao an'ny mpiasa ho tanterana eny amin'ny Afrika manontany mena Tsinanana izay karakarainy ny vovonana GBPE fikambanana mampiroborobo ny fiainana kristianina eny anivon'ny orinasa na ho an'ny sehatra tsy miankina na ho an'ny asa-panjakana. Anisan'ny paikady iray ahafana misoroka ireo endrika tsy fahamarinana toa ny kolokolo ny fampirisihana ny mpiasa malagasy anana fiainana kristianina hatrany ampiasana hoy ny fanazavana tsy ho an'ny sehatry ny asa ihany fa misy akony amin'ny fiarahamonina amin'ny firenena ary amin'ny ankohonana mantsy ny fanehoana ny fomba fiasa sy ny fitondratena ara-kristianina any ampiasana etsika izay tafiditra anatin'ny fanamariana ny 10 taona ny GBPE. Herinandro ny fanavaozam-panahina no nametrahana ho lohahevitra lehibe ao anatin'izany mitondra fanavaozam-panahy ny firenena manomboka amin'ny sambatan'olona dia latsinainy dia misy lohahevitra ao iarahana amintsika hoe inona no ambasan'ny firenena ampiasa kristianina. Ny talata dia hoe kristianina ianao ko nahoana ny firenena ao tahaka izao. Ny alarobia dia kristianina amin'izao taona fahatelo izao mandroso amin'ny finoana samy hevitra. Ny alakamisy dia misy conférence amin'ny ao atoandro ihany isakatoandro zany amin'ny 1:10 ka hatramin'ny 2 ora sasany. Ny intelligence artificielle sy sitrapon'Andriamanitra ahoana no iainan'ny kristianina ao anatin'ny tontolo nomerika ary ny zoma dia lohahevitra farany zoma zany dia hoe fiovam-po mitondra fanavaozana sy fahobiazana eo amin'ny asa sy ny tontolon'ny fiainam-pirenena. Mila atao modely isaky ny faritra misy atsika ny fihetsika tsy mamintrana fihavanana nataon'ny colonel Michael Randrenirina hoy frère Kalevahiny avy amin'ny Bando Rouge ho vita ho azy ny fampihavanam-pirenena raha toa ka ireny fihetsika ireny no ampiarana manerana ny nosy. Ny fihavanana no tokony imasoana na dia eo amin'ireo mpiaradia sy mpanoana ny filoha teo aloha aza ho hatrany fanazavany. Aoka lahy ny soa entin'izy telo mirahalahy zay loloha avy ny filohan'ny fanavaozana colonel Michael zao ataotsika ho modely isakin'izay faritra misy atsika any, isakin'izay distrika misy atsika any, isakin'izay commune misy atsika any, isakin'izay fokotany misy atsika any fa inoako maromarona kokoa raha vitatsika zany dia vita ny fampihavanam-pirenena eto amin'ny firenena maralatsika ty. Isaorana koa izy roa mirahalahy satria mazava ny azy roalahy raha malaza fa ny tsikalakalam-bola tsy atakalo ny tsikalakala-mpihavanana ny an'izy roalahy koa dia mazava hoe ny tsikalakala politika tsy atakalo tsikalakala-mpihavanana. Teny zay hitondrasa hafatra ho antsika rehetra ny aradia tamin'ny mpitondra teo aloha, ny aradia tamin'ny olona mety tsy nakasitraka amin'ny filoha Mikaely miverendalana raisiko modely zao zavatra miseho aty andreo.
Mbola vitsy ny zazavavy malagasy misafidy ny taranja siantifika sy numerika eny anivon'ny lycée, manokatra lalam-piofanina sy sehatra samy maro anefa izany. Anisany ahitana zany ta ambany zany ny any amin'ny faritra ivelana Nalamanga toy ny faritra Amoron'Mania. Ny faritra Amoron'Mania zao dia tsapa fa maro ny vehivavy ankizivavy mahay taranja siantifika be fa vitsy no misafidy an'izay série scientifique zay. Dia maro ny antony tsy maharisika an'izy ireo hianatra sy safidy an'izay taranja zay. Voalohany indrindra aloha ny fiarahamonina manomboka ao amin'ny ray aman-dreny, faharoa eo ihany koa ny ao amin'ny fampianarana satria matetika ny ankizivavy dia mikombona na ihany koa misauto-censuré izy izany fitenenana, izay no vokatry ny fikarohana. Dia eo ihany koa misy mialatsiny amin'ilay teny vahiny fracture genrée numérique, izany hoe tsy mitovy ny fampiasan'ny ankizilahy sy ankizivavy ny numérique. Napetraka araka izany ny tetikasa numerika samihafa ampirisihana ny fifidianana ny taranja siantifika sy numerika ho an'ny ankizivavy. Mamolavola zany izahay ary izay ny antony atrikasa androany, fitaovana anankitelo, fitaovana entina anosihana sy ampirisihana ny ankizivavy hisampana amin'ny sehatra numérika sy scientifique. Dia application numérique pédagogique izy io, ny anarany Zahay, dia mizara anankitelo, misy ny ketrika numérika, misy ny manangy miabo ary misy ny Sahia. Ireo zany dia programme extrascolaire ahafahan'ny ankizy manampy sy mampiroboroba fahaizana izy ireo ny matière scientifique indrindra sy ahaizany koa ny fahaiza-manao fototra amin'ny haitao numérika. Anisany mitondra vokatsoa an'ireo commune manodidina azy ny fisiany ity valan-javaboary maro jejo Anjanahary be Sud ity, izay ato amin'ny distriktan'ny Sambava, no ny fisiany crédit de carbone izay ahafahan'ireo commune manorina fotodrafitrasa. Ny Madagascar National Park na ny MNP moa no nandray antanana ny fitantanana ity valan-javaboary ity, ka nankalazaina ny farany herinandro lasa teo ny 530 taona izay nitantanan'izy ireo ity valan-javaboary ity. Tonga niatrika izany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Andriamatoa Andriantsiala Luc Aristide, ka tamin'izany no nilazany ny tokony iarovana ity valan-javaboary ity. Enina amin'ny fitopolo ny commune misitraka ny vidin'ny carbone ato amin'ny faritra Sava. Bravo zany mafy ka maniry mangataka mba iarovana azy satria io no miteraka vola ho an'ny vahoaka manodidina eto. Araka ny tenenina Andriamatoa DP teo, mbola misy vola koa omenan'ny commune ampany amin'ny vidim-pidirana io parka io. Ka raha ho simbaitsika io parka io sady iena ny vidina carbone ho azonareo, iena ny vidim-pidirana ho azonareo. Tsy manambola ny commune ahafahany manao fotodrafitrasa raha ohatra ka simba io parka io. Ka manentana antsika vahoaka arovy ny atialatsika fa harena sarobidy. Nitondra fanentanana ho an'ny vahoaka ihany koa ny solotena ny lehiben'ny faritra Sava Andriamatoa Kaizar Ravista mba hitia sy hiaro ny tontolo iainana. Tsy hoe tahony eky atsika hiaro ny tontolo iainana fa tokony manana didy atsika mitia no miaro. Koa mitogna atsika vahoaka jiaby zay avy ato amin'ny faritra Sava. Maro ny tombony mety ho regnitsika aveo amin'ny fiarovana zay atiala zay. 530 taona ny CNMNP taty, anareo ngamba mahita tombony mivantana iny ny vokatra azo sapentagna hita maso mitamberigna amin'ny vahoaka aty amin'ny fiarovana atiala.
eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa nisy ny fifampidiniana teo amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena eo ihany koa ministerany asa ny fampanana asa ary ny asam-panjakana niaraka tamin'ireo kandida efatra irotsaka hovidiana ho filohan'ny AZF navoaka tamin'izany ihany koa ny fandaharam-potoana vaovao momba ny fifidianana 30 aogositra metoy ny fanomanana ny lalao nasionaly 24 ka ny 13 aogositra ariva ny fivoriana teknika ny 15 aogositra lanona ofisialy ka aharitra tatramin'ny 10 septambra 2024 ny lalao AZF mikandray mbolaza sy arfidy rakotomanana. Ny vory tao Ambojatovo omaly 17 aogositra 2024 ny solotena ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana niaraka tamin'ireo kandida efatra ifaninana amin'ny fifidianana ny filohan'ny AZF. Nandritry ny fionana ny fampidinena momba ny fizotry ny fifidianana sy ny fandaminana ireo hetsika manaraka araka ny fanapahan-kevitra noraisina dia ataony alakamisy 20 aogositra 2024 ny fifidianana vaovao ny filohan'ny AZF ary ireo ministera roa ireo no andraikitra ny fandaminana izany. Etsakilany mitoy ihany koa ny fanomanana ny lalao nasionalin'ny AZF izay ho tanterahana ny manakara ny 13 aogositra ariva no anaovana ny fivoriana teknika raha ny 15 aogositra kosa no voatondro amin'ny lanonana ofisialy. Araka ny fandaharam-potoana navoakan'ireo ministera roa dia ahatratra amin'ny 5 septambra 2024 no vanim-potoana ny lalao nasionaly. Nantitra terina fa tokony arahina mipahitsiana sy mangarahara ireo fanapahan-kevitra noraisina mba hiatohana ny filaminana ny fifidianana sy ny fahombiazan'ny lalao. Voalaza ihany koa fa ny birao teo aloha no mbola indrindra sy tantan'ireo lafiny rehetra mifandraika amin'ny lalao mandrapavitan'izany. Ny filoha vaovao voavidy kosa dia aseho amin'ny fomba ofisialy mandritra ny lanonana famaranana ny lalao nasionaly ifantoka amin'ny fifidianana ny 20 aogositra izao ny sain'ny rehetra raha mbola mitoy kosa ny fanomanana ny lalao nasionaly ny AZF izay ampivondro n'ireo mpiasam-panjakana any manakara. Polisan-jatony ankizy an-tsekoly no hiarany herisetra ara-tsaina raha ny antontanisana avoaka ny UNICEF. Tsy mampandroso ny Madagasikara hatramin'izao ny ako ny herisetra ara-tsaina eny an-tsekoly io sanambarany fikambanana miady amin'ny herisetra ara-tsaina mbola amevana ny resaka fifehezana ny fihetsem-po ahafahana misoroka izany raha nambaran'izy ireo ireto farany izay mamoaka mpiofana mahakasika ny fifehezana ny fihetsem-po ho aparitaka eny anivon'ny fiarahamonina anabe sy anentana ireo ankizy sy ray aman-dreny. Elizabeth mitarasika ny andidin'izay. Azo heverina mbola tsy mampandroso any Madagasikara ny herisetra ara-tsaina mahazo ireo ankizy an-tsekoly manomboka any amin'ny ambaratonga fototra hoy ny fikambanana miady amin'ny herisetra ara-tsaina. Mbola amaevanina mantsy izany herisetra ara-tsaina izany raha ny eto Madagasikara manokana 7 isanjato ny ankizy an-tsekoly anefa no hiaran'izany raha ny antontanisana avoaka ny UNICEF. Misy akony lehibe amin'ny fivelatry ny sain'ny ankizy sy ny fandraisany anjara any an-tsekoly ny fisian'izay herisetra ara-tsaina mendrika fanambaniny fitenena ratsy sy fibetroana izay tsy ny any an-tsekoly ihany anefa fa misy ankizy tratran'izany ihany koa any an-tokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina. Raha misy ankizy 5 na 9 taona 5 na 9 taona zany a teneny izy isan'andro hoe le tsisy sainy ty tsy mahininina dondrina zany no henony isan'andro a dia misy akony lehibe anatin'ny sain'le ankizy a lasa mahatonga anazy tsy mivelatra tsy mahatoky tena tsy miresaka amin'ny namana ary tsy miresaka mihitsy ny ary. Misy ireo fikambanana manofan'olona momba ny fifehezana ny fihetsem-po hiadiana amin'ny herisetra ara-tsaina izay aparitaka eny anivon'ny fiarahamonina anabe ireo ankizy sy anentana ireo ray aman-dreny. Tanjona ao anatin'izany ny ampianana ny tany herisetra ara-tsaina indrindra ny eny anivon'ny sekoly. Nianatra izay ny bolana dia eo dia efa ahitana vokatra hoe mivoatra dia ankizy sy ny olona tanora amin'ny resaka fifehezana ny fihetsem-pony. Zao kosa raha antsika ny sombon'ireo faneho-kevitra mpisehatra tao anatin'ny fandrana demokrasia mivantana ny maraina teo Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana fandarana mivantana Radio Plus 100.2 FM.
isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Nanambary Madame Lydia fa ny Ambatondrazaka androany tao anatin'ny faneho-keviny tokony hanome zavatra tsara ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra. Vahoaka zao mikorotana dia inona no tokony vahaolana tadiavika tokony vahaolana tadiavika dia hoe tokony mianatra ireo mpitondra antsika ireo satria tsy nadany asany nampakintsika tamin'izireo atotsika nitsidena azy ireo dia misy asa takintsika vahoaka za inona ny asa tokony takintsika vahoaka tokony manome zavatra tsara ny vahoaka malagasy. Demokrasia mivantana. Bokosy Monsieur Dina Vetsivato miainga eny amin'ny fokontany ny fiovana raha te handroso tokoa isika. Io zany tena tokony misy fanavahana mihitsy zao ny andraikitra mazava tsara dia mitomboka eny amin'ny fokotany mihitsy io raha io hoe inona zava-misy eo amin'ny fokotany inona tsy ampy an'ilay vahoaka ao lafa diovana na rano na jiro na rehefa hoe fahaizana eny na dia hoe reny hoe tena miteny ratsy araka eran'ny tanàna reny tokony hoe misy mpanara-maso zay dia efa mba izy zay tratra manary fako eny amin'ny sisisisiny eny ka tsy amin'ny toerana tokony fanahina azy dia efa mba mandoro ariary efa mba mahafinaritra zany efa andraikitra lehibe zany. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Sagositsika naraka ny voambolana. Ity indray ny voambolana fatarina sy zarana mampiasa amin'ity androany ity malia no hoe malia dia mora tapaka sy mora vaky mitovy hevitra amin'ny koa no hoe marefo ilazana zavatra na olona malemilemy ihany koa raha hitarina ny heviny. Amin'ny teny frantsay ny azo antsika azy dia hoe fragile na koa fillon na chanson. Voambolana izay hita ao anatin'ny tonkiram-body mitondra ny lohateny fotsiny manao hoe tsy ny teny izay tononona no ahafeno fity, tsy ny toko izay foronina mora lava sy mali, mora rava sy mali fa ny fotsy manampeo. Azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity ihany koa rehefa amin'ny teny malagasy. Lafo vidy ireo lovia sy vera ampiasaina mandritra ny fanasana ireo no sady mali ka hitandremana ihany rehefa mikirakira azy. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Misy ireo sokajin'olona azo lazaina ho mali toy ny zokiolona, ny kilemaina, ny bevoka, koa ka mpitatra fitateram-bahoaka ho ajaina izy ireo fa tsy kitakitaina rehefa hiala ao anaty fiara fitateram-bahoaka. Rehefa izay no fatantsika dia azontsika atao tsara ny mizatra mampiasa sy milaza ity voambolana hoe mali ity araka ny tokony ampiasana azy rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Asaiko indray arsika izao hijery ny eo arahoe. Faritra maromariana Madagasikara no efa mampiasa ny motoculture Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao. Manolotra ho anao. Moteur action. Taona ihany efa nantandreka tataresina ene. Le fotondro Ieko, ianao ohatrany tsy matotra izany fa laozanao miany fotsiny. Tena matotra fotsiny ohatrany meva za tena matotra tena zasy ny afaka rehefa tena vonona fa zany tsy tiako ny zany ilay zavatra kototoe fa raha fatariny afaka telo volana eo ataontsika eo amin'izay tsy maintsy efa lafo. Afaka telo volana? Mbola mivarotra an'ilay moto ko ina ny vitanako peratra vodondro eo. Fa nga moto lafo be mihitsy zany sa moto ratsy be tsy mety lafo? Le moto ako inko. Na izany ary nareo masony ny anatanao le solona tsakarano hoe volofo nefa ny tena vonona za raha hoe misy mpandidy any dia sokafany ity vao sokafany ohatry hoe eto amin'ny taolatratrako eto dia misy soratra be dia be posi ny tiany io posi ihany posi foana ny io posi tsisy vehivavy ihany tena ampitiavana dadanezina eny nge manontany foana e za rehefa leo be mihitsy ny ao an-trano fa tsy hita ankoatran'izany resakany hoe fa ahoana ihany nareo géral ity e ahoana ihany tena hoe leo be andraindray ohatrany hoe vao mahita ny dadanezina eny dia te hitsoaka izany fa leo be fanontaniana tenin'izy hoe géral tena vonona ary tena matotra fa mibizina an'ilay moto izy dia volan'ilay moto ataontsika mipopoka tsara ny vodondro mbola akabafy la ohatr'izany akasoanao ianao za foana zany la niany ao
anay ianao le izy mba rahavina am'izay mba menao anay zanko hoe de ho teneniny eto fa heniny olona ve efa fanarahana hoe vita amin'ny mariage zay vao moroso am'izany za efa ny tenanao an'izany hoe vao vita amin'ny mariage fa tsy hoe mbola aloha mariage sarim-boaly mihitsy zany de zay ndray zany vao manala an'le voaly de mitokana an'le izy zany mba tena efa tsy andrika le manara mba asiana vango kely sisy avango zany le moto raha tsy mety lafo miandro telo-volana ao sisy ianao vao atao le vodiondro miandro telo-volana zany vao tonga vodiondro de mbola aoriana vodiondro fitiavakanao APDB fa tena eny tatanao somamanao za misalasala efa zeraly efa mamy toky fitiavana angeta be netany zeraly to de tiana hatramin'ny voalohany hatramin'ny tarana ny terahany BDB ho apetaniko vai fa izy io tanara am'se mandehana atsoko ny tatanay eo mampatahotra be fa izy mbotra mifantatra mifandrafandra be anao izy fantatra eo izy sipako taloha iny fa iny ve sipanao taloha ohatrany adalana iny eko nanadaradara anahy de akafady anay rehefa tonga am'izay vodiondro de tsy tonga nandrasa anay menakafo tsy tonga lasa dala tam'izany de naninona n'izy indray ny lasa dala fa tsy kasian-dadanay kely fotsiny de io izy io maninona kasian-dadanay kely ohatr' zao de tonga de lasa dala ny vy ohatrany iny ve eko ohatra izany hoe tsy manao vodiondro ve de lasa ohatra zany ve ohatray sady afaparaka amin'ny famianay no afaparaka za fa afefa tsy manao an'izany tsy kosa angambany am'izao hoe tady ivadika nga tsy hoe mivadika fa tsy mivadika ka fa tokony tsy mifanao an'izany kosa hoe atao lasa fandangandangan sy fa mametoko ohatran'izany nefa ny avy eo mivadika ka tokony na izany tokony mba hoe mifampitoro fotsiny de samy vita fa tsy asiana an'izany hoe atao lasa daly zany mbola tantara lava be zany de zako hoe zany samy manao lasa daly anary mivadika eo andramoka zaho aza manao toko fitaka fa tsy kilalao ny fanambadiany coupé dans la boîte tika hitondra ny songadina kosi gracia Andreas Tswera famokarana baiboly eo anivon'ny trano printy ny fiangonana loteriana malagasy taorian'ny olana nosedreny ity orinasa ity efa nisy ny fanendrena mpitantana vaovao ary efa tonga ihany koa ireo akora fototra ahafahana mamokatra baiboly izay vokatra ny fifanampiana sy fifampiresana tamin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ho famahana ny olany TPFLM raha ny fanazavana mbola maro ireo ezaka tokony atao ahafantarana tanteraka ny trano printy ka ilaina ny fifanomezan-tanana maro lafy ny filohan'ny fiangonana FLM ny révérend docteur Kudzave de Nice mampisinajambolona sy omegarana evzona no mitatrantsika izay songadina izay nanatanteraka fitsidiana ofisialy tao amin'ny trano printy malagasy ny herinandro teo ny filohan'ny FLM fitsidiana ny aloavan'ny fiaraha-mivavaka sy fampahirezana ireo mpiasa sy sahany manody ny tsy toeram-piasana ity taorian'ireo olana samihafa no sedrain'ny orinasa hita nandritra ny fitsidiana ny fisian'ireo milina hatrany any izay mbola afaka miasa tsara amin'ny fanatanterana ny asa eo ihany koa ny mikasika ireo fitaovana printy ara teknôlôjia vaovao toy ny sehatra nomerika mifameno ireo fitaovana ireo amokaran'ireo asa rehetra eo anivon'ny trano printy efa miroso amin'ny fanarenana ny orinasa amin'izao ireo mpiasa sy ireo mpitantana ny fanavozana ny toeram-piasana tsy mila manokana amin'izany ny libreria sy ny hôtely akasitrahana tadianona amin'izay finiavana lehibe izay tokao fametrahana ny numerika zay tsy misy tao anaty ny proposatona ny trampoty dia ny DDF zay efa miasa tsara amin'izay fotoana izao ao ihany koa ny fanavozana ny kantine ambany eo ary tsy katsa-danja amin'izany ny fangatahana mpiara-miasa rehetra dia familirana amin'ireo miasa ny mpiasa araka ny tenitary dia tsy ino izany fa ny fahasalamana voalokarena amin'ny fiteny dia tafapetraka soamantsara ny familirana amin'ireo ny fitsaboana mpiasa dia ostia izay tena fahitohany eo amin'ny fahasalamana fanadirana asa ary efa misitraka an'izany zay jereka dia magasitraka tompoko mangatena tompoko vavy raha atao manotokana fiteny dia mifampizoso amin'ny lalana tokony izy ny orinasa solabonivao izy ny fiteny vahiny efa miverina tsy kelikely ny famokarana ataon'ny TPFLM toa ny famokarana baiboly amin'izao mbola ilaina nefa ny fifanomezan-tanana ahafahana manatratra ny vokatra vita ny trano printy teo aloha verina tanteraka ny asan'ny trano printy
asan'andriamanitra izay nisampany fiangonana azy ary averina tanteraka ny asan'ny mpiasa ny tranoporinty vohevitra roa reo fantatra mpiara-miasa reo nitondrana n'izao ezaka rehetra tanterahana izao. Zay no zavatra misy eto fa ary miarika zavatra maro samihafa zay ao ny fifaliana ao ny fahasarotana. Ity orinasa ty hafakely tsy mitovy amin'ny orinasa tsotra izy ty toerana anankiray tena andihizany devolo mihitsy ato ao anatin'ny asa fitoriana filazantsara. Toerana kely anankiray izay lazain'ny président mihitsy hoe tsy afa-miala ao anatin'ny atao hoe FLM ny atao hoe tranoporinty. Anisana nampy tamin'ny fanarenana ny DPFLM ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Mikael Randrianirina tamin'ny alalan'ny foiben'ny FLM mbola mitoy ny fikatsaham-baolana miaraka ataon'ny filohan'ny fanavaozana sy ny fiangonana ary ny fandraisana andraikitra nentiny manoloana ireo olana samihafa niseho. Amin'izany fotoan-tsarotra nandalovana izany dia sedra anankiray tohatra lalovana fiakarana tsy maintsy akarana mba ahafahana nitondra ny tranoporinty ao anatin'ny tanjona vaovao izay atrehana amin'ny taonjato fa 120 ny birao foiben'ny FLM dia misaotra manokana ny filohan'ny Repoblikan'ny Fanavaozan'i Madagasikara ny kolonel Randrianirina Mikael amin'ny fikatsaham-baolana amin'ny fanarenana ny tranoporinty miaraka amin'ny fiangonana. Anisan'ireo azy efa notanterana ho fanarenana ny tranoporinty ny fanendrena mpitatana vaovao ny fahatongavan'ny ampahany akora fototra hatramin'ny 420 taona fanamboarana baiboly. Dia iny sogadinany koa mety mpambarana ny fampalana vaovao amin'ity alina ity mankasitrika antsika miaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.